Feno fifaliana ny fo satria nomen'ny tompontsoa sy fahafahana indray sika afaka iaino ny teniny ary indrindrandrindra andray fahalalana sy hery avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Mbola ilay lohahevitra hoe ny finoan'i Abrahama ihany no ho resantsika ampahany amin'ny fanandramana zay nivelomany no ndeha anresantsika hery indray androany. Koa melony anivozantsika ny mamy indrindra avy amin'ny tenin'Andriamanitra araisina tombontsoa hatrany ny miaraka mivavaka aminao. Ivavaka isika. Arainay be fitiavana ny an-danitro ho anao ny dera, ny saotra, ny laza, ny voninahitra satria mendrika anao zany. Tianay raha ho tononinao ho anay kosa ny fiadanam-po, ny famelan-keloka, ny fahasoavana avy aminao, handrakotra anay ka ahafahanay miaino, mandray, mitahiry ary mampiatra izay afatra ampitainao eto androany. Teza iaino ny fivavakay ary raiso ny saotra sy ny dera izay atolotra eo anao. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola iresaka ny finoan'i Abrahama ihany sika atao anatin'ny fandarana anio. Ary izany finoana izany dia finoana miasa, ny velomana, nahitana tombontsoa ny arahana nandeha tamin'Andriamanitra. Abrahama mifona ho an'ny rahalahiny. Io indray no hojerentsika anio. Toetra an'Andriamanitra izany toetra izany ary no tahafin'i Abrahama tamin'Andriamanitra ihany koa. Amaky ny Genesis 9:20 isika manomboka eo amin'ny 17 sy ny 19. Genesis 9:20 dia ny 17 sy ny 19. Ary Jehova nanao hoe afeniko amin'ny Abrahama va zay ataoko, fa Abrahama ho tonga firenena lehibe sy mahery tokoa ary aminy no hitahinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Mahafinaritra io andinina io satria mampatsiahy indray ilay fiantsoana sy fifidianan'Andriamanitra any Abrahama izany. Rehefa jerentsika ny tohin'ny tantara, iverenantsika kely ny 13 sy ny 14 ary amin'ny 17 dia nisafidy ny tany lemaka sy maitso izay mety indrindra amin'ny biby fiompony ilota. Zay hozy isika hoe raha ny laharany zany dia zanadralahy, zanaka raha toa ka mitaha sy milahatra amin'ny Abrahama izay zoky ray aman-dreny satria rahalahy indray. Nisafidy ny ho an'ny Sodoma izay lemaka sy maitso ilota. Tsy anady atsika hoe diso ve ny safidy nataon'ny Lota sa tsy, fa andao jerentsika ny 17 ao amin'ny Genesis 9:20. Genesis 9:20 ka ny 17 dia zao no voalaza. Dia nanatona Abrahama ka nanao hoe aringanao miaraka amin'ny meloka va ny marina. Ao anatin'ity resaka ifanaovana ity zany dia mandray ny toeran'ny mpanelanelana, mifona, manao fisoronana ho an'ny Sodoma i Abrahama. Ary rehefa jerentsika etiety kokoa dia mijery ny fianakavian'ny Lota izany fomba fijeriny Abrahama izany. Satria azo antoka fa nandritra ny fotoana izay nifaneraserahan'i Abrahama sy Lota dia nampitainy Abrahama tamin'ny Lota ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fahamarinany, ny zavatra tadiavin'Andriamanitra dia ny fankatoavana, ny finoana, ny fiarahana mandeha aminy, ny fanoloran-tena ho azy. Ary nino Abrahama fa ilota ihany koa tao amin'ny tanàna sy ny vohitra nisy azy dia napitan'izay fahendrena sy sotoavina izay tamin'ireo mpiarabelona taminy. Koa nanantena izy fa misy olona marinao, misy olona nandray ny fahamarinana ao amin'ny tanànan'ny Sodoma izay voalaza n'Andriamanitra eto fa ho aringany noho ny fahotany. Toe-tsaina manahoana zany toe-tsaina Abrahama izany? Toe-tsaina te hamonjy, toe-tsaina te hanelanelana, toe-tsaina mivavaka ho an'ny hafa.
mampatsiaro antsika ny tantaran' Jesosy Kristy izay nivavaka ao antsika, ny fona ho antsika, ny solo antsika tamin'ny fahafatesana zay tokony ho nandringanana antsika. Izy vavaka Jesosy tamin'izay hoe mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Ry mpiaino sy mpijery ajaina, i Abrahama eto dia mivavaka amin'Andriamanitra, manana fahasahiana manatona an'Andriamanitra mba hamonjena, hanafahana reo sisa marina ao amin'ny tanànan'ny Sodoma izay feno faharatsiana. Abrahama mifona ho an'ny Lota. Fantatry Abrahama tsara mantsy Andriamanitra, fantany ny toetrany. Zao ny voalaza amin'ny Eksodosy 4:17 ka ny 9 sy ny 7. Eksodosy 4:17 dia ny 9 sy ny 7. Ary Jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe, Jehovah Andriamanitra mamindra fosy miantra, maro-po sady be famindram-po sy fahamarinana, mitahiry famindram-po ho an'ny olona rivo mandimby, mamela eloka sy fahadisoana ary fahotana kanefa tsy mety manamarina ny meloka, fa mamaly ny eloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy afy sy ny zafin-dohalika. Nanantena i Abrahama fa noho io toetra n'Andriamanitra izay fantany tsara io, nandramany ny rahan'ny aina nandritra ny fotoana maharitra io, dia mbola tsy miova, afaka mamindra fo, afaka mamonjy, afaka mamela eloka. Ary efa jerentsika ny valiny zany vavaka Abrahama zany ao amin'ny Genesis 7:20 manomboka ery amin'ny 2:30 dia hitantsika tsara fa nafahana tao amin'ity tanàna oravana ity i Lota sy ny fianakaviany. Genesis 7:20 dia zao no voalaza eo amin'ny 5:20 sy ny 5:40. Ary noho ny maraina koa ny andro dia nandondona ny Lota reo anjely ka nanao hoe mianga, eto ny vadinao sy ny zanakao ro vavy zay eto fandrao mba haringana ianao noho ny eloky ny tanàna. Ary noho ny taredretra izy dia notantanan'izy roalahy izy sy ny vadiny ary ny zanany roa vavy noho ny famindram-pon'i Jehovah taminy, dia nitondra azy nivoaka izy roalahy ka nandao azy tany ivelan'ny tanàna. Noho ny famindram-pon'i Jehovah dia navoaka avy tao amin'ny tanànan'ny Sodoma i Lota sy ny vadiny sy ny zanany. Io famindram-po io no hitan'i Abrahama tao amin'Andriamanitra. Izany no voalazany ny ten'Andriamanitra hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia novonjena ireto fianakaviana izay havan'i Abrahama ireto. Tsy nilaza i Abrahama hoe efa nitoriana ny filazantsara nareo ny te handeha any. Tsy nilaza izy hoe sakoa izay, fa tao aminy lay toe-pon'Andriamanitra izay te hamonjy, ary dia nivavaka ho an'ny Lota izy ary nangataka ho an'ny Lota, nangataka ho an'izay rehetra resy lahatra ny fahamarinana ny torian'ny Lota ihany koa mba ho afahana amin'izany fananganana izany. Abrahama sany hitalao tsy noho ny fahamendrehany fa noho ny fahafantarany ny toetran'Andriamanitra. Andriamanitra raha teo nilaza fa avy amin'ny Abrahama no hitahiana ny firenena rehetra. Isan'ny nandray izany fitahiana izany ny firenen'ny Sodoma izay feno faharatsiana. Isan'ny nandray izany fitahiana izany ny fianakavian'ny Lota izay talaony i Abrahama ambavaka mba hovonjena ihany koa. Ny teny fikasana izay natao tamin'ny Abrahama mantsy raha mamaky ny Genesis 4:20 ny 7 isika dia milaza fa avy amin'ny Abrahama no hitahiana ny firenena rehetra, ary hotahiana zay manampy an'i Abrahama ary hozonina zay manisy ratsy any Abrahama. Ao amin'ny Petera 1:2 ny 7 no ndeha amaranantsika ity fanandramana zay nandalovan'i Abrahama ity ka tiana anatsoahana lesona ho an'ny fiainantsika tsiraray avy. Petera 1:2 ka ny 7 dia izao no voalaza. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ry namana sy mpijery ary mpiaino ho ajaina manaraka ny fandaharantsika, isika ihany koa dia nantsoina tahaka ny Abrahama
noho ny finoantsika an' Jesosy nantsoina isika mba hilaza fa tsara ilay ny antso atsika, tsara eo amin'ny fitantanany, tsara eo amin'ny famonjena, tsara eo amin'ny famoronany, tsara eo amin'ny zavatra rehetra. Ka tian'Andriamanitra ho aseho antsika eo amin'ilay olona mifanerasera amintsika izany fahatsaran'Andriamanitra izany, tahaka ny nataony Abrahama tamin'ny ireo mpiarabelona taminy, nampianariny an'ny Lota izay zana-dralahany niara-nonina taminy, tahaka n'izay tokony ho nataon'ny Lota tamin'ny mponina tao Sodoma, nampitainy tamin'ny vady aman-janany sy ny ankohonany, izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Ary tokony ho nandraisan'ireo zay rehetra nandray am-po ny fahamarinana, ny famonjena izany. Indrisy nefa raha mijery ny toy ny tantara isika dia fandavana no nasetran'ny mponin'ny Sodoma an'izany antso mpamonjena izany. Ary na dia ny ankohonana kely ny Lota aza dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa nanao izany ho vazivazy, hany ka dia nandà. Rehefa tonga ny fotoana fitsarana izay andravana ny tanàna dia tavela tao amin'ny tanàna Sodoma izy ireo, niara-ringana tamin'ireo mpanota tao satria nandà lay fahamarinana. Mety misy farisian-dahatra ihany angamba tao amin'ny sasany tamin'izy ireo, indrindra ireo ankohonan'ny Lota, kanefa tara loatra zany fanapa-kevitra izany. Nanjeny ny andro lava izy ireo, nanadino ny famondram-pon'Andriamanitra izy ireo, mbola nankafisy namikitra tamin'ilay fifaliana sy reko izao fiainana izao zay tao nanodoka izy ireo, hany ka dia niara-devina tao amin'ny tanànan'i Sodoma. I Lota sy ny fianakaviany kosa, ny vadiny sy ny zanany-roavavy, araka ny voalazan'ny Genesis 3:10, dia navotana noho ny famondram-pon'Andriamanitra. Izany famondram-pon'Andriamanitra izany ihany koa no tsy lanan'rizantsika ry mpijery ajaina manaraka ny fandaharana. Ary tiako mba ho raisintsika am-po, ahatonga antsika ho fitahiana ho an'ny manodidina antsika zany famondram-po izany, satria hiaina antsika, ho zaraintsika, ary ho ampahafantaritsika ny hafa ihany koa. Amin'izay fotoana izay dia tahaka ny Lota sy ny vady aman-janany ivoaka tao amin'ilay tanàna ho aringana isika, ary andray ny famonjena amin'ny alalan'ny fitantanan'ny anjely. Raha toka ny taredretra i Lota sy ny vady aman-janany dia niditra antsehatra ny anjely, ny sintona azy ireo, nanafaka azy ireo, namonjy azy ireo tamin'ny fandringanana. Ny faniriako dia andray am-po ihany koa zany fahamarina izany sika, andray ny tanan' Jesosy izay mitsotra, efa dodona te hanafaka atsika, te hamonjy atsika, te hitondra atsika amin'ny toerana azo antoka sy tsy misy fandringanana. Koa ny tompo ane hitahantsika, ahatonga atsika tsy ho tafandro-mandry fa hamitra-pihavanana amin'Andriamanitra, tahaka izay nataony Abrahama, tahaka izay nataony tamin'ny Lota, ary hitondra fitahiana ho antsika izany amin'izao andro farany izao. Manasanao aho hiaraka hivavaka isika. Misaotra Tompo noho ny fotoana sarobidy izay nomenao anay teto indray androany, nahafahanay nandray ny teninao, nahafantatra ny toetra ny Abrahama izay notafiny taminao, toe-tsaina te hamonjy ny rahalahiny. Tompo, misaotra fa tonga ty amponay zany hafatra izany ankehitriny. Tianay mba handramana ihany koa noho ny famondram-ponao. Ko ampio izay tsiraray avy mba hiroso amin'izany, ka hitaona ny hafa, ampafantatra ny hafa fa tsara ianao, mamindra fo ianao, te hamonjy ianao, te hanafaka ianao. Tafiohery izahay mba ho sa tahaka ny Abrahama, hijoro vavolombelonao amin'ny firenena rehetra sy amin'ny olona rehetra, amin'ny fianakaviana rehetra, ny amin'izany fahalebiazana sy fahatsaranao izany. Dia hitondra famonjena ho an'ny hafa izany asa ataonay izany, ary hitondra fifaliana ho anay sy hanomezanay voninahitra ny anaranao. Zany no fivavakay, koa manonona izany amponona amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen.
Eto no mifarana ny fandarantsika androany a, mbola hiaraka eto isika rahampitso resaka ny finoany Abrahama sy ny fanandramana ny famatotra tam'zany finoana izany. Fa ifandao indray aloha sika marary ny fitahin'ny tompo hanenika ny fiainanao sy ny angonanao manao mandrapiresaka ho amin'ny rahampitso indray. Samotain'Andriamanitra e.